Zava-misy eto ambanin'ny masoandro ihany ireny hitanareo antsara reny. Asan'ny maizina mamatotra andraolombelona ary efa nisy hatramin'ny nanomboana ny arinany izao tontolo izao ity. Efatra any am-piandohana hoy izahay dia efa nisy ny fitaka nataon'ny Satana tamin-draolombelona. Fonimbola hiadama seva irery ny olombelona nisy teto amin'ity tany ny arian'Andriamanitra ity. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola misy foana izany ka tsy afa-miala na raiky tapisaka mihitsy eo amin'izay rehetra tratrany ka mitondra faisana sy ny babiny mangidy mandra-pisihany mazava dia Jesosy Kristy izany. Izay ihany lala tokana afaka mamahy, ny keja sy ny fatorana ho an'izay rehetra tratran'izany. Asan'ny maizina mandrakotra ny tany hoy izahay ary hita-porofo sy hitany maso ka mahatonga anay mandrakotra antsary ireo tontolo hafa ireo. Tsy tongatonga ho azy anefa fa raha misy ny alina dia mbola izy koa ny maraina. Raha toa ka misy ny aizina dia mbola tsy maintsy hiposaka koa ny mazava. Izay no mahatonga anay nanaraka ity olona iray ity dia tsaratsara izany. Olona hafahafa angamba hoy ny hafa, tsy izahay no tsara fa ny asa nataony no hitanay ka nahatonga anay nanaraka azy tamin'ny asa rehetra izay nataony teto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Mpanompon'Andriamanitra nomeny Jehovah fahasoavana manokana izy ary efa nentinay tamin'ny fandarana masolavitra ny tantaran'izany rangahy izany. Tantara marina mahatsikaiky nefa voaporofon'ny asa mahagaga vitany ireny hitanareo antsara ireny. Tany amin'ny faritany foana izy hatramin'izay ka saika efa vitany daholo ny provinsa 5 ka izao izy tonga eto Antananarivo izao ka entinay aminao eto ny fitoriana nataony tamin'izany. Ny alakamisy 14 febroary 2024 teo izy no nigadona teto arivo ary natany mahajanga ny ampita tany Atsiranana sy Nosy be. Fagagana maro no niseho tany tamin'ireo faritra ny tany saina ireo teo. Raha fatany vao tonga izy dia ny ampitson'ny alakamisy 15 febroary 2024 dia efa nasain'ny fianakaviam-ben'ny pôlisy nasionaly tetsy amin'ny tobin'ny komisaria sentrale mety tsara lalàna. No nibitsiky ny fanahy angamba? Tsy hainay. Nanetaeta ny tenin'Andriamanitra no nanosika ny rehetra nanasa azy hitoro ny tenin'Andriamanitra eto. Rakotr'olona ny toerana, akalamanjana, tafolanitra, nefa tsy mahasakana retolom-panjakana, manakaja, be galona, be voninahitra, ary minisitra mihitsy aza iainy ny fijoroana fahavolombelona sy ny fampianarana nentin'ny mpanompon'Andriamanitra tsaratsara teto amin'ity toerana ity. Mahavariana ihany raha ho an'ny tsy mahatakatra, nefa mahalasa saina ho an'ny mahafantatra. Mahita ireto tanora pôlisy tena mivavaka ary manaky-po ny fiainany amin'Andriamanitra. Ay ty raha olombelona ity tsy afaka hetehatra amin'ny heriny sy ny haben'ny vatany na mbola miampy basy aza fa mitady ny herin'Andriamanitra ho andro sotoana eo amin'ny fiainana andavanandro sy ny mandrakizay mandra-pialana eto amin'ity tany fandalovana ity. Tamin'ny fitoorany nanomboka ny fotoana teto no tarihan'ity inspektera vavy mpanompon'Andriamanitra ity ary nofaranany tamin'ny vavaka izany. Vita izay dia ny minisitra Iasin'Andriamanjato no nitondra ny tenin'Andriamanitra. Niompana tamin'ny fiainana kristianina sy ny fisian'ny paradisa sy ny elo ary ny mazava-pona ny fahaizana sy ny fahalalana
ny votoaty ny toriteny nataony minisitra teto. Lava ny toriteny nefa dia ezahanay no amitina izany aminareo. Ary izay endry dia mirapiratra tahaka ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Ary ny fahatelo farany dia ao amin'ny Matio 10:17. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Ka raha mijoro eto anatrehanareo eto ny tenako dia mahafantatra dia mahafantatra mihitsy ny tenanay, fa ny asa izay sahaninareo dia asa saripady, ary asa entina anavotana sy hitandrovana hatrany hatrany ny lalàna sy ny fahamarinana. Mideranareo noho izany izahay satria tsy ny olona rehetra ny voantso anao an'izany asa izany tompoko, fa ianareo zao no natsoan'Andriamanitra anao an'izany asa saripady izany. Tsy ny asa rehetra na dia samy manana ny maha izy azy ary no saripady tahaka ny asanareo. Kanefa na eo ary izany fahasarotana izany dia ny tompo mametraka fanontaniana amintsika. Ny fanontaniana dia hoe naninona ianao ny tonga teto an-tany? Mahavaly an'izany fanontaniana izany ve isika? Inona ny antony nahatongavanao eto an-tany? Dia izao ny valy ny ry hava-malala. Ny nahatongavany eto an-tany dia ny raha ny tompontsika hanao asa. Ary rehefa hanao asa isika dia nampahafantarina isika fa misy Andriamanitra. Ary ny zavatra rehetra izay ataontsika eto amin'ity tany ity dia azo fitinina, tahaka an'izao hoe fanomanana ny fanjakan'Andriamanitra. Na isika ho tafasaraka amin'Andriamanitra ka ho any amin'ny elo isika. Tsy misy zavatra manelanelana eo anelanelan'ireo. Fa ny nanaovan'Andriamanitra antsika dia izao: izaho izy tsy miditra sy tsabaka amin'ny safidinao, fa anao ny safidy, fa izaho kosa dia manambara. Ary mandefa ny olo koa anambara ny teniko sy ny filazantsara. Soton'Andriamanitra isika androany ry rahalahy sy anabavy rehetra ao amin'ny tompo, satria misy irak'Andriamanitra tonga eto, ary izay no antony fotoanantsika. Dia tsy izy zany fa andriamatoa tsaratsara mivady. Tsy mbola nalala azy kory aho, kanefa dia efa nampahafantatra ny namana sahady hoe misy olona tahaka an'izao ary tokony hoenona ny teny izay hoentiny, satria teny avy amin'Andriamanitra io, fa tsy teny avy aminy. Ary na inona mety ho fitsarana ny zavatra ho tenenina dia tsy atsika no mitsara, fa ny fitsarana dia an'Andriamanitra ihany. Fa kosa atsika no mila mamantatra ny fanahy izay ao amin'ny olona tsirairay avy. Nomen'Andriamanitra fahalalàntsika hafantatra an'izany. Fa ny zavatra ambaran'ny tompo amin'reto teny reto, indrindra ho atsika ato amin'ny polisim-pirenena dia zao: aza matahotra izay mamono ny tena hoy izy,
nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ho any amin'ny elo. Inona ny tiana holazaina amin'izany? Ianareo a isan'andro dia misedra satria amin'izao fahamaizinana misy eto amin'ny firenena izao a dia misedra asa sarotra ianareo. Fa zao noho izy riavana, ny tompo dia manambara ary Jesosy dia mampianatra satria teniny io fa misy toerana famaizina mandrakizay ho an'izay voaheloka eo anatrehan'Andriamanitra. Ka tandremo riavana fa ny fanaon'izao tontolo izao no mitondranao any amin'ny elo. Tokony ho fantatsika izany. Ary amin'Andriamanitra nefa dia zao araka ny voalaza ny ombiany ao amin'ny Petera toko faharoatra toko fahatelo andininy fahasivy dia zao ny voalazany. Ny tompo tsy mahaela ny teny fikasana araka izay ataon'ny sasany ho fahaelana, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany isy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Mety misy fahadisoana eo amin'ny zavatra ataontsika, mety misy fakapanahy, fa izay maharitry ny fakapanahy ozy izy no azo ny satro-boninahitry ny fiainana. Betsaka ny zavatra amin'iseo, fa ny fibebahana no antsoin'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka raha tsy mandalo amin'ny fibebahana isika, tsy afaka miasa ao amintsika amin'ny fanahy masin'i Jesosy Kristy. Zay no lazaiko tamin'ny namana mpanao politika hoe kristianina aloha vao mpanao politika, fa tsy mpanao politika vao kristiana. Ary ny fiangonana tsy ataonao fitaovana amin'ny politikanao, fa ilaina mandray atanana ny sehatra politika, andaminana sy anavotana ny firenena, anavotana ny mpiarabelona. Fahazadina fa zao fanjakana izao na amin'ny pouvoir ao isika afaka maka an'io daholo ny olona rehetra, na ny olona satana ary afaka maka an'io, na iza na izy afaka misambotra an'io, fa ny fanjakan'Andriamanitra ihany ny tsisy afaka maka. Ary rehefa citoyen amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tsy misy afaka maka an'izany aminao, fa ny maministra anao na maha-olo-mpanjakana anao, zany ho aliko ny avy, ho aliko ny ho avy daholo zany, ho very daholo zany rapitso. Fa zavatra ray ihany ny tsy azon'olona esorina aminao dia ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy Kristy izay ao aminao. Ary ny fiainana mandrakizay, ary ny tompo hoe aza takalo amin'ny fiainana mandrakizay aty amiko ny 70 taona na ny 80 taona andalovaneo eto amin'izao tontolo izao. Mialohan'ny nidiran'ny apôstôly tsaratsara dia misy ny finira fiderana aloha, any manam-panahy andraisana ny afatr'Andriamanitra eto ny mpanompony. Saúl le didisa imitaja talo ivaluna kaidwa wifu ilivutana neputra tuku napiundija ambani nilu itakunilala kishuraku tanaku atakowampu yuva hanarakana wauteso talako nalenzena itety vovena teo kalofary yuva hanarakana wao Jeso ya talako nalenzena itety
zozena teo Kalvary. Miditra tamin'izay ny mpanompon'Andriamanitra hitsoro ny vavolombelona sy ny zavatra rehetra hitany tany amin'ny fiainan-danitra sy tany amin'ny loha. Engany izy tsika izay manatrika eto hitoetra anatsika ny fahasoavan'Andriamanitra androany araka ny voalazany sotra masina hoe indro mitsangana ka miazava fa tonga ny fahazavanareo. Voninahitry ny Jehovah efa miposaka aminareo. Ho azavaina aminareo vahoaka izay manatrika eto na tonga n'izany anarana hoe tsaratsara izany. Tao amin'ny faritra Menabe, faritra atsimo andrefa ny Madagasikara. Nisy zava-mahagaga niseho tao. Nisy fifohazam-panahy lehibe niseho tao amin'io faritra andrefa na atsimo i Madagasikara io. Izany zavatra zany dia zavatra tsy napoisina. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika zanaka malagasy amin'ity nosin-drazantsika ity. Ka dia faly manokana ny tenako amin'reto ray aman-dreny izay nampiseho ahy amin'ity Tananarivo ity, nitondrahy aty Tananarivo ity. Ekena fa ny fanahy masina nitondrahy aty, nefa tsy maintsy manendro olona izy no ataony fitaovana hafantarany be sy ny maro ahy manokana sy ramatoa vadiko manokana sy ny délégation zay miara-miasa amiko efa feno 70 latsaka efatra amin'izao fotoana izao, 9 eo ny manaradia ahy resy lahatra tamin'ny fitorina ny filazany tsara. Mbola ao daholo izy fa ny ekipa vitsivitsy solotena ihany no ireo izy ireo solotena. Mangovotra ny tenako hanambara ny tiafatra ty satria ny antony mampangovotra ahy tsy mendrika ahy satria mpanota maloto zazaboto mena vava ary tsy endrika hitsanga manoloana nareo ray aman-dreny. Ka miasa fady, miala tsiny, miala fondro raha mitsanga manoloana ny reto mpanjaka be reto ny tenako zao. Tian'Andriamanitra tokoa i Madagasikara. Fa zany hoe mbola manahy ary mbola misalasala ny sasany amin'izao fotoana izao ny fitiavan'Andriamanitra atsika manokana mbola misalasala, tsy tena mbola miroso lalina. Soritana manokana amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany ny zava-mahagaga dia ty. Andriamanitra dia marina amin'ny teniny, raha fa eny dia eny, raha fa tsia dia tsia. Ozy izy amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahyko amin'ny nofo rehetra. Mbola ao ihany koa ny adala aza ozy mbola hofidiko amin'ny andro farany. Dia ny adala indrindra amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra ampamenatra ny hendry. Ka tanteraka ny teny, tanteraka ny soratra amin'izao fotoana izao. Raha tanteraka ary ny soratra, ino fa lasa adevitra ny asan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Satria ny olombelona mila zavatra hita maso ary azo tsapahitanina tokoa. Voamino tahaka ny Tomasy sy Filipy. Tsy manaiky aho ozy natsatehako amin'ny lany voanao ny tanako raha isy mariny ianao. Tsy mino va ianao ry Filipy, tsy mino va ianao ry Tomasy raha tsy mahita voino. Mahagaga ianao ozy, sambatra tokoa ny tsy nahita nefa mino, fa ianao ry Tomasy mahita vomino. Lasa adevitra ny asan'Andriamanitra raha fanirotsaka tamiko ny asan'Andriamanitra tao amin'ny faritra Menabe. Adevitra be hatramin'izao, hatramin'izao. Fa raha tantaraiky eto avokoa ny adevitra izay nataon'ireo mponina tao amin'ny toerana distrikty Menvazo tamiko sy ireo mpitondra fivavahana tao amin'ny distrikty Menvazo sy zareo mpanora-dalàna tao amin'ny distrikty Menvazo
sy zareo zay tilisa tao amin'ny fatrany Menvazo zay zavatra teny nataonao tamiko arao tantaraiko aminareo eto dia salany manapahanga azy na mitory azy aka tsy mety zany fa kely ihany ary apahany ihany no teneniko aminareo ka tsy mahavahiny tokoa misy zany fanakianana izany raha nataony i Menvazo ahy satria ekena fa zavatra efa nisy teo aloha tamin'ny tompontsika tamin'ny Jesosy Kristy izany zavatra izany dia tsy nino azy tokoa izareo mpiarabelona tao aminy ary mpiaramonina taminy satria hita maso tokoa lay vehivavy Virgine nendoany olona io hita ihany koa natao solondrainy i Josefa mpandrafitra dia tsy nino tokoa ny olona raha nanao zanak'Andriamanitra la igny nanao hoe zanak'Andriamanitra le io dia tsy nino ny olona zay ny zavatra teneniny tamin'izany fotoana zany dia nikanin'olona avy tokoa raha miteny anankiray izy manao hoe zany no mofinaina avy any an-danitra dia tsy nino ny olona mbola niteny koa izy tsy mbola ary Abrahama renareo efa ary teny mahagaga zany teny zany satria voamalimaly izy teraka tao amin'ny Maria i Abrahama efa 2 taona lasa no ataony hoe mbola tsy ary izy fa izy ka teny mahagaga zany tsy niasy ny olona eritreretina zany teny zany teo no nahatonga ny olona tsy nino ny asan'Andriamanitra dia latsaka amin'izay ny anaran'le igny natao hoe mahagaga zay nahatonga ny anaran'i Jesosy hoe mahagaga Andriamanitra mahagaga ianao mahagaga tokoa satria sasakely no milaza manao hoe mo tsy ary Abrahama renareo fa ary ka tsy nampino zany ka napetraky ny teniny manao hoe ny fevitriko tsy mba fevitrareo ary ny lalako tsy mba lalanareo raha nambarako tao amin'ny distrika Menvazo mombahy vitsivitsy ihany no nino vitsy no nino ahy tamin'ny fanambarako ny zavatra niseho tamiko ka hoy aho hoe tsy dia ho lavaina izany fa mbola misy ny fotoana handavanan'izany fa ny androany dia ho any polisy pirenena no ny fanazavana sy ny fanambarana sy ny fijoravavolombelona ary toroteny fohifohy oteto androany satria misy fetra ary misy fotoana moa no iarahantsika eto amin'ity toeramasina ity ka ny azoko lazaina hanambaratsika azy fandravonana hatao dia zao nilatsaka teto Madagasikara ny fanahin'i Kristy marina ny teny volazan'ny Paoly apôstôly manao hoe tsy za tsony ny velona ety fa i Kristy no velona ato anatiko ka ny teny zay lazaiko aminareo dia tsy mba teny avy amiko izany fa avy amin'ny raiko zay naniraka ahy zao teny ambarako androany zao zaho dia tsy mahay tenin'Andriamanitra na dia iray ary tsy mbola niditra am-piangona na dia indray hatramin'ny razambeko ny andohan'ny razambeko arivo tao lasa mionja hatramin'ny fotoana fahagasy fahagola fa iny tsy mbola nisy resy lahatra amin'izany atao hoe fivavahana izany ny razambenay ka hatrizay mandraky ty androany anio na anio n'Andriamanitra fahagagana ny tenako tao amin'ny distrika ny Menvazo fa za miteny aminareo dia zanaka baralahy za miteny zao bara tompony lialatrombo regny mihitsiny tompony trasy ary famantarana mahabaralahy ahy ny fiteniko dia tsy mba miova iriano dia ho mandrakizay ny riano ao anatiko ao fa zay nahabe ahy ka ataoko amin'ny fitenena mba tokony azahoantsika azy no afahako miteny samihafa miteto Madagasikara saory manokana Andriamanitra fa nitorotena amin'ny teto Madagasikara efa navita 6 province 9 province ny vitako Madagasikara vitako daholo amin'ny alalan'ny dia-tongotra indraindray mandeha tomobile indraindray dia-tongotra efa navita 9 kilometra mahery dia-tongotra miteto Madagasikara nagnambara ny afatra ny dobo dia misy olona samby hafafoko izy ireo samby hafa fiteny ao ny tsy mety ao ny tanàla ao ihany koa
zareo merina ao koa tsy manao razan'olona mialatsiny samy mana fiteniny aby olo reo de fiteny tsy mbola haiko hatra am'zareo olombelo ahy nefa ny zavatra magaga raha fanotety Madagasikara ka miteny am'zareo mitoriteny mivadika ho azy ny lelako lasa mahay tenin'ny foko aty Madagasikara sy province. Tsy mila mpandika-teny akory de mivadika ho azy azon'olona tsara ny fiteny mibebaka ny vahoaka am'izay toerany mbako fa fahagagana zany misy porofony zany de nisy raha indandahalo tratra tao amin'ny faritsy ny Amazenga tamin'ny commune Andriba nibebaka nandohalika nanotra ny fanafodiny ny moara be da be nomeny tao a de nifinosoko anaty sary le izy a de noetiko ao izy a mba ataoko témoignage. Teto amin'ity toby tsara lana ty ihany koa no nandorana ny odiray lehibe fampiasan'ny dahalo tany amin'ny faritany Mahajanga. Ody fetin'ireo dahalo manafika any amin'n'iry faritany iny reto aseho anay anareo an-tsary reto. Ary fon'ny tompony mihitsy nanolotra ny odiny rehefa resy lahatra tamin'ny toriteny izy ka natolony amin'ny mpanompo latsaratsara ny odiny rehetra ka nanolo tena ho an'Andriamanitra koa ny lehilahy. Vita izay rehetra izay dia naseto eto ihany koa ny olatra tamin'ny vatany fony izy jentilisa satria dahalo moa ny lehilahy no natsoan'Andriamanitra hanany asany. Fantrasy nahadahalo ay tokoa de ho atoroko vetivety aloha io olatra be io voatifitra io bala io hitanareo hita tsara ya de tsy nahafaty izy io ary tsy nalaitra firy no ny asan'ilay satana. Lava moa ny toriteny ary tsy vita anatin'ny fandarana iray fa santionany ihany reny nentinay naseho anareo an-tsary reny fa ty ampamaranana dia niditra tamin'ny bivavaka ho an'ny polisy-pirenena ny mpanompony satria asa saripady ty asan'ny polisy ty. Andehany eo arahantsika ny vavaka napetsi-po neton'reto polisy reto hoe ry Andriamanitra rainay tsara indrindro tsapanay ny fitiavanao tsapanay ny famindraponao natanteraka nyty fotoana lehibe androany ty misaotra anao zay tompo misaotra no ny afatra lehibe zay nomenao teto anivonyty polisy-pirenena ity ary ankehitriny tompo tsy miafiny ao anatrehanao tokoa ny fahasarotany ny asan'ny polisy tsiraray avy zay miatrika miady mafy ao anatrehan'ireo fahavalo de reo tafiky satana izany. Rainay tsara indrindro enao nefa nifidy efa nanendry anay polisy tsiraray avy ho am'izao asa izao koa tsy amin'ny herinay na nitanjakay sy ny fahalalanay tompo noentina natanterahany zao asa izao fa mila ny hery ny fananao zay hitoetra ao anatinay tsiraray avy hanjaka sy hanapaka ao anatinay ary mba tena hitaritalana anay ta io zay tompo mba handresy an'ireo asan'ny maizina rehetra zay misy eto am'izao firenena izao handrava an'ireo asan'ny satana sy asan'ny devoly rehetra zay misy eto amin'ity firenena ity ary aoko ianao Jesosy lay tompo sy mpanjaka anay ho mpanolotsaina anay isan'andro hanorevitra anay amin'ny fomba rehetra hoentina manatanteraka n'izao asan'ny polisy zao ta io zay tompo ta io ny tokantrano ny tsiraray avy sy ny ambona ny polisy tsiraray avy. Andriamanitra ray zanaka fanamasino mbola misaotra anao izahay noho ny navy zao fotoana zao mbola mangataka ny heriny fananao masina izahay ary mitondra mambavaka nyty vondrony toa mambavaka ny polisy nasionaly ity izahay ka
ny fanahy masinao no hiasa sy ampiroborobo izany vondrombavaka izany ka ianao Andriamanitra no iaino sy amaly ny vavaka sanatray. Ianao koa Andriamanitra no amin'ny hery sy tanjaka ary fahasalamana ho an'ireo mpitarika sy mpikambana ao anatin'ity vondrombavaka ity. Ary mbola mivavaka koa izahay ankehitriny amin'ny asa fitorianany filazantsara. Ampio ireo tompon'andraikitra rehetra mba hatanteraka ny baikonao hoe mandehana ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olona rehetra. Ary aoka ho hita taratra amin'ny fiainanay polisy nasionaly ny fijoroano vavolombelonao Jesosy Kristy na amin'ny asa zany na amin'ny toetra sy amin'izay ataonay rehetra. Ka izahay no epistily velona vakina eto amin'ity tany ity ary anambara ny filazantsaranao ety amin'izao tontolo izao. Ary Hay ny olombelona tsy mitoky ny fahaizana sy ny heriny fa mitoky an'Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Izay ny teto tsara lalàna teto amin'ity tompon'ny polisym-pirenena ity. Voafafy ny teny da vita ny afatra tamin'Andriamanitra ho an'ny mpiarabelona rehetra. Vita ny asa ka samy hikatsaka ny fiainan-danitra avokoa ny rehetra. Lava ny fotoana satria tamin'ny fitoramaraina no nanomboka nefa tamin'ny 12 atoandro vao vita ny teto.